azonay tokoa voninahitra da tsy mikatsaka izany. Ho ankehitriny mety ahitanao nao heheno feonao ty andray fahasoavana verimoto dia le teny manova mampiovanay mampahay anay mitady anao tokoa mikatsaka izany lavitra izany. Mangataka anao amin'ny lala fanenamaso mba hanatrika anay androany amin'ny famindramponao na dia mpanota sy tsy mendrika azy izahay amin'ny alalan'ny rano Jesosy Kristy tompo neo anjara tokoa mba hahay mihay izany feno izany. Da egna dia miteny aminay tokoa io san'andro ka raha tsy omeno sofina mahay mihay izahay dia very izany fotoana izany tsy ho andaitra tokoa ngao. Irao fanenasina zakavelona manaritra anay tsirairay avy mba ho latsapaka anay fonay mitondentianao ambala ka hitondra famonjena aminay izany sina saotra tomponay. Amen. Teny dia amin'ny Alahady faharoapolo manaraka ny Trinité ity dia voasoratra amin'ny filazantsara ny Matio. Matio toko faharoa amby roapolo vakina manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby folo. Filazantsara ny Matio toko faharoa amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby folo. Izao vakiteny amin'ny anarana ary Jesosy namaly dia nilaza fantarana tamin'ny raika nanao hoe ny fanjakan'anitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasiana fampakarabady ho an'ny zanany lahy. Izy naniraka ny mahazo rehefa nasaina mba hatao fampakarabady fa tsy nety ho avy ireo. Naniraka ho an'ny hafa koa indray izy ka nanao hoe azao amin'izay efa nasaina hoe ino efa voavoatra ny nahandro, efa voavono ny io sy ny nafay ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra fa makanesa tia fampakarabady ianareo. Nefa tsy nahoany akory izany samy lasa nandeha izy, ny anankiray ho any amin'ny sary ary ny anankiray ho any amin'ny vava. Ary ny sisa nisabotra ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka nanao azy. Ary dia tezitra ilay mpanjaka ka namiraka ny miaramilany dia nandringana izany mpamonolona izany sady nandoro ny tanàna. Eo izy tamin'ny mpanompony efa voavoatra ny fampakarabady fa zay efa nasaina no tsy mendrika. Fa makanesa ianareo any sampanandalana ary zay hitanareo dia asao ny fampakarabady. Mivoaka ho any amin'ny lalana reny mpanompo reny ka namory zay rehetra hitany na ny ratsy na ny tsara. Ary dia feno mpihinana ny fampakarabady. Ary noho ny efa niditra ny mpanjaka hizahany mpihinana dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo fitondra ny fampakarabady. Hoy izy taminy, ry sakaiza, ahoana no idirana hoe nefa ianao tsy niakanjo fitondra amin'ny fampakarabady? Dia sina izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatory ny tombony amantarana dia ario any amin'ny maiza androvelana izy. Any no misy ny fitombaniana sy ny fikotroan'ify. Fa maro no antsoina nefa vitsy ny fidina. Riray masonao manamasinana ny fahamarinana iteninao ny fahamarinana. Ny fiangonana malala aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana atsika sy be ny nantsoina fa
vitsy ny volovolo. Izany mamezana Jesosy amin'ity famoharana lehibe. Famoharana lehibe no eo satria mahafoka ny Baiboly manontolo izany famoharana izany. Raha intsika ny teny izay novakiana tamin'ny testamenta taloha teo dia fa ao anatin'izany ny famoharana Jesosy. Toy izany ny famoharana teo aloha ny andimivolo teo novakiana tamin'ny filazantsara dia mbola manamafy ity famoharana ity. Izay fanaminian Jesosy sahady aza fananizanan'ilay mpanjaka amin'ny rano ilay tompo mbola vovonoin'ny olona ihany. Mahafoka hatrany amin'ny apokalipsy ity famoharana lehibe. Ka indraindray tenako dia mieritreritra hoe angamba tena siansa manokana mihitsy angamba ty famoharana ty. Ilana ny famoharana tokotsika rehefa izy mampiasa. Any mahalala zany koa ilana koa ny fandalinana azy. Efa matokotsika ao fanday masina vao mambarany Jesosy antsika ihany ny tena hevitra. Eto ny anarany dia mpanjaka anankiray izay nanao fanasana ny fampakarabady ny zanany ary naniraka manompo hiantso ireo olona izay nasay. Mazava ho azy fa iza ilay mihariny Jesosy amin'ny mpanjaka eto celui ary iza ny mpanjaka eto Andriamanitra. Andriamanitra no mpanjaka eto izay maniraka manompo. Dia miniraka sy manompon'Andriamanitra dia ireo mpaminany sy olona mpitory ny teny ho amin'ny zanak'olombelona rehetra. Ary efa jerentsika tokoa ny ao amin'ny Baiboly dia tapitra no vonoin'olona avokoa izany irak'Andriamanitra izany. Na ny mpaminany na ny apôstôly ray hany apôstôly sy novonoin'olona fa ny sisan'izay dia novonoin'olona daholo nomboana tanazo zay. Eny fa ny olona hafa izay nanaraka azy hatramin'ny diavolo toa Stefany dia novonoin'olona koa izany amin'ny torahabata. Ahoana ny fahamarany Jesosy miarino ny zavatra hitrano ataona izay irak'Andriamanitra. Dia ny zanany koa ny rain'Andriamanitra dia mbola novonoin'ny olona koa izany zanany. Fa dia manamoana loatra hoe miharanisatsika olombelona. Inona ny zavatra ratsy nataon'i Jesosy? Ratsy ve ny manasitrana olona jamba efa 10 taona? Ratsy ve ny mampitsangana olona tamin'ny maty? Ratsy ve ny manasitrana aretina? Ary ny tena mahatsiravina amin'ity famonoana Jesosy ity dia mpianana sy mpitondra fivavahana no nioko ny famonoana Jesosy. Fa tsy mba ho miasy mpanao sambo na mpanao mazio any no namoana Jesosy. Mpianana sy mpitondra fivavahana. Fa maninona no vonoin'ny olona ny irak'Andriamanitra? Satria ratsy ny zanak'olombelona. Ratsy tanteraka mihitsy ny zanak'olombelona. Araka ny teny izay voasoratra amin'ny Isaia faha 5 ny fahavalona hoe
fa ny fihevitra tsy fihevitrareo ary ny lalanareo tsy mba lavaka Jehova. Misy fariseho sy ny saduseho dia mieritreritra amin'ny fisainana mahaolombelona fa izany Mesia ho avy zany dia mpanjaka mihezinezina, tsy mba teraka tao anaty tranon'omby zany, mpanjaka hanavitra azy ireo amin'ny fanatevozan'ny Romana, toa ny Mosesy koa izay nanafaka azy ireo tany Egypta, fa tsy zanaka mpandrafitra zany. Izany fisainan'ny olombelona izay tsy mifanaraka amin'ny fisainan'Andriamanitra, mahatonga azy ireo mamono zanak'Andriamanitra, satria manaraka lozikan'olombelona ny rehetra. Azontsika laina ohatra amin'izany koa momba ny maman'iny lava. Pastora maro nandata ny voalohany amin'izany ramatoa izany rehefa nirahin'Andriamanitra, fa voalaza matetikely izy fa zanaka mpiasa tsy mahay taratasy, tsy zanaka mpivavaka, tsy mianatra teolozia. Yahoana ny inoan'ny pastora amin'izany hoe izy mihinak' Jesosy hampianatra azy ireo izay efa ataonany maro mitorian-telo. Zany no fihevitry ny olombelona, fa tsy zany ny fihevitra ny olombelona. Zay mahatonga ny olona mandany mihinak' satria tsy le ambalazy mahafinaritra ny olona no ambalazyn'Andriamanitra. Rehefa mividy entana isika amin'izao fotoana izao dia arakaraka ny hatsarany ambalazy zany mividiana azy, fa raha voaratsiratsy ny ambalazy dia fa tsy vidiana. Fa ny ambalazy eritreretin'ny olona tsara dia tsy izay ny tsara n'Andriamanitra. Indraindray aratsika dia lavina mihitsy ny fampianarana raha tsy mifanarakaraka amin'izay zavatra mahafinaritra ny olona. Fa raha fampianarana manintona sy maharary, tsy mahavetan'Andriamanitra zao. Zay no nahatonga ny zanak'olombelona mamono zany, satria tsy mety manetry tena eo amin'ny tenan'Andriamanitra, fa mihevy tena ho mahay sy mahalala ny momba n'Andriamanitra izy amin'ny alalan'ny famakian'ny boky sy ny fianarana sy ny fandalinana. Fa ny fisainan'Andriamanitra dia fanahy miavaka no miresaka amin'ny fanahy masina no mampianatra azy, ary zany fanahy zany no mahalala sy sitrapon'Andriamanitra ilazain'i Jesosy fa ilay fanahy ny fanahy. Ka raha voalaza voatsan'Andriamanitra ilay Babilôna lehibe, sahirana ny olona rehetra madinika hoe inona ity Babilôna lehibe. Miady ilay mitsotra ihany sika olombelona io Babilôna lehibe, fa tsy hitady fiambona anaty sika olombelona na olona roa ny olona Babilôna ka ho tsaran'Andriamanitra. Isika sy ny faratsiatsika ny Babilôna lehibe ho tsarain'Andriamanitra atoato. Anjarantsika no mieritreritra amin'ny fandavana ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny marina an'Andriamanitra dia tsy mba halamindamina, mba hampilamindamina ny fiainan'olona. Zay no ny luterana, Christocentrisme, Jesosy Kristy irery ihany. Ka na tsy hampilamina ny fiainanao zay, na hampikorotana ny fiainanao zay vao ilamina ny teoriana,
vavanzena ny mamy ka ho alamindamina mba manahirana amin'olona mba tsy hampanao zao ny olona tsy ny olona no isaina voalohany fa nomban'Andriamanitra. Inona no hampanoso ny asan'Andriamanitra? Inona no hampety ny asan'Andriamanitra? Zay no tokony jerena voalohany. Teo nahavita kaniny fariseho sy sadoseo hoe raha ity olona ity no avelantsika hitoroteny ihany vahoaka efa azo tsy misy olona hivavaka ntsony amin'ny fiangonantsika. Aleo voalohana malaky Jesosy. Zany hoe ny olona hivavaka ao fiangonana no manahirana azy fa tsy handraisan'olona n'Andriamanitra. Fa tamin'ny fotoana nahateo Jesosy dia nankalaza n'Andriamanitra ny jiosy fa tena tonga ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'izany firenena zany. Ny maty mitsangana, ny jamba mahiratra, ny olona izay tsy mpanaraka Andriamanitra ny bebaka hatramin'ny mpamory hetra ny bebaka. Mipetraka ny fanontaniana ny fanamara Jesosy hoe iza ireo nasaina fanangaro fanasana. Mazava ho azy fa ny Israely zany nasaina. Araka ny teny nosoratra Jona voalohany amin'ny faharaiky amin'ny folo hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy mahay azy. Zany hoe ny firenena Israely toa teraka tao ny Mesia dia ry zareo no nasaina voalohany randray an'izany Mesia zany, randray an'izany teny Kristy zany. Tsy tany Madagasikara, tsy tany Frantsa ny fiteraka. Reo no nasaina voalohany. Ary voalaza Jesosy amin'ny teny filazantsara izay voakintsika teo. Ny vato izay milavo ny mpanao zany fa izy natokony zo omena firenena hafa fahasoavana satria nareo tsy randray azy. Ankehitriny ny firenena hafa tokoa no mandray Jesosy. Vitsy ny kristiana amin'izany firenena Israely zany amin'izao fotoana. Ary mbola misy betsaka ny mandary Jesosy Kristy amin'izany fivavahana. Fa ny firenena hafa nandray a Jesosy. Ireo ny olona tena keon-dalana nasaina anday Jesosy nanaiky ny fanasana hankao amin'Andriamanitra. Toy izany koa isika ny hafa. Isika izay taranaka mpivavaka ny razambe fa mpivavaka pastola mpiandro sy ny sisa ny fianakaviana. Reo ilay nasaina efa tonga amin'ny fianakavianao Andriamanitra, efa nanasanao efa ela izy. Moa va ny hainy fanasana Jesosy isika. Sa mandany Jesosy ka tsy mandray ny fanasana. Ny fanasana voalaza eto dia azavainy ny Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahasivy. Sambatra izay natsoina ho amin'ny fampakaram-bady ny zanak'Andriamanitra. Fahasambarana lehibe ny manasana avy amin'Andriamanitra. Ilay ny olona dia tsy fahasambarana ny fivavahana amin'ny fahafaneriterena azy. Ka antery mandeharana any am-piangonana fahakaraka lehibe zany ianao. Mba ho lavin'Andriamanitra tokoa ianao amin'izany fotoana izany. Dia mbola toizatsika ihany fehezana famantarana an'izany fanoharana ny tao Jesosy zany amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Faharoa ambin'ny folo. Manao hoe ary moa nefa nitra ny mpanjaka izany
miakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Fa inona le hoe tsy miakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Mba teo ihany izy. Tsy fantatra izy io na nasaina na tsy nasaina io rangaha anankiray. Fa anisan'ny efa sambatra ihany satria mananatrika ilay fampakaram-bady. Fa inona le hoe tsy manao miakanjo fanao amin'ny fampakaram-bady? Eo vakitsika miavavy teo ary nasaina mitafy fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy. Fa izany roa fotsy madinika izany dia miasa lata atao olona masina. Le olona manatrika ny fampakaram-bady zany nasaina mitafy akanjo fotsy mongolo madinika. Zany hoe io ny akanjo lazaina eto ny fahamasinana sy ny fahamarinana ary ny fanaovana ny asa masina. Zany kritera miavaka. Na dia efa nasaina azy ianao, efa atao am-piangonana ianao, efa mivavaka ny fianakavianao, ka tsy mitafy ny fahamarinana sy ny fahamasinana dia lerana fotsy hametraka amin'ny tanànanao ny tombony. Fa maninona ianao tsy mitafy ilay akanjo? Dia ahoana ny mahazo amin'izany lehilahy izany? Marana amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo ary dia olo manjaka tamin'ny afatory ny tombony aman-tanana dia areo any amin'ny maizina any ivelana izy hany misy ny fitomaniana sy ny fikotroana nify. Mila masina sy marina. Mamano ny teolojia luterana tena hoe ao amin'ny kolotiana voalohany toko fahaenina dia faraika amin'ny folo. Ary efa matoy izany hany sasany aminareo saingy efa voasasa ianareo, efa ny mpamarina ianareo, efa ny mpamasinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitra. No mpamasinina isika sy ny mpamarina. Tamin'ny nanaovana batisanao sy ny nakananao kristiana no nanamasinana antsika sy nanamarinana antsika satria samy manota daholo ny olona rehetra. Nefa miava rehefa ny mamasinina ianao dia masina. Rehefa ny mamasinina ianao dia masina. Fa tsy misy olona miamasinina ka miverina tsy ho masina indray. Tsy mbola hilomano miota indray ianao rehefa ny mamasin'i Jesosy. Afaka ny fahamasinanao ihany raha miverina amin'izany fiainana filoata izany indray ianao. Afaka ilay lamba fotsy nomeny Jesosy ianao satria nolavinao Jesosy ka mitafy lamba hafa. Raha jerentsika ny amin'ny kolotiana voalohany toko fahadimy satria i Paoly manko mila mpianatra ny momba an'ity hoe hamasina sy mamarina mitsitsika. Indraindray ny olona dia nangay azy amin'ny lafiny hafa hoe satria fa mamarina sy mamasina aho zany dia tsy maninona aho zany na dia manota fa mamasina Jesosy sanatria i Paoly mihitsy no nananatra ny fiangonana tany Korinto raha nisy tovolahy anankiray izay vetaveta nandra ny vadindraina. Ahoana natao Paoly an'izany tovolahy zany?
le solony tsy ho tao fiantonana izany satria ianao efa tao masinina tsy afaka mifandraritsona dia voavaly zany le fanontaniana hoe fa maninona no betsaka ny natsoina nefa vitsy hoe fidina feno dia feno tokoa fiangonana ny fiangonana fivavahana indrindra ny any Madagasikara mipetraka ny fanontaniana ho fidinana omby ve ny olona miangonana rehetra njarantsika no miatrehitra azy mitafy ny fahamarinan'Andriamanitra ve isika mitafy izany fahamasinana izany ve tsika ka mivonina amin'ny andro atonavan Jesosy ka handroso ny fampakaram-bady ilay hira fa fito filoposy telonjato teo iraitsika ny manontolo teny dia hira nomenany mamaneny lava tamizy noentin Jesosy tany an-danitra voalohany verina avy any izy dia io no hira nomeny Jesosy azy tsy mba hisy tonga ary an-danitra raha tsy mandombaka raha ny fahitatsika azy hoe tena mandombaka marina vitsika izao satria zany mandombaka zany moa fantadiko azy dia ohatran'le fitaharam-bary €182 reny tsisy vary mahitsy dia mifoha amin'ny telo maraina atao zany milahatra vary zay no vao mahazo ray kapoka atao sosoa zany le atao hoe mifandrombaka c'est le veto izy mivazaha zay tena mandrombaka marina isika ty fanjakana sa mandromandro manana retina tokoa ka hoe mbola hoena ny farany sao dia mandiso hevitra isika tamin'ny androny Noa aza voasoratra tao ty boky ty zay tsy hanomezantsika n'Andriamanitra tsy hanomezantsika tsiny n'Andriamanitra fa tsy nanambaranao izy raha ho avy zay loza zay tamin'ny andro Noa ny olona dia tsisy mino any Noa raha nanambarany Noa fa ho avy ny loza fandringanana fa maloto ny zanak'olombelona maharikoriko an'Andriamanitra ilay Babilona lehibe mandany tena na zay ny olona fahadala Noa manamboatra samy fiara amin'ny andro maina be ny nantsoina fa vitsy izany manometsina an'Andriamanitra amin'ireo olona zay milazany Noa ho avy moza raha tonga tokoa le sakodrano nefa ry havana dia vitsy ny olona zay miditra tao anatin'ny samy fiara toy izany koa Lota tao Sodoma sy Gomora mandany Andriamanitra ny olona mandra-pahafaty potika tanteraka izao tontolo izao dia mbola ohatran'izany ihany eo androntsika ankehitriny mbola handalo ny Sodoma sy Gomora sy ny Savodanoa indray fa isika sa mba hanaraka an Jesosy amin'izay mbola lozaloza noho izany ny miandry antsika ny fandringanana izao tontolo izao amin'izao fotoana izao satria dia mibokotra iray ihany no tsindriny ny olona anankiray ihany ny fieritreretana dia rava izao izao bomba atomika tsy latsaky ny filo bomba atomika milevy ny atao izao tontolo izao ankehitriny raha avy ny troisième guerre mondiale dia mifafa tanteraka izao tontolo izao ary zany no mba fahatakaranyizao tontolo izao sy zanak'olombelona ny hanamboatra bomba handrimpaka azy zany ny fahatakarany fisainan'olombelona dia teknôlôjia manindry bouton fotsiny ianao dia rafa zao tontolo izao dia mirehareha zany na mirehareha amin'ny siansa
hiandra zay bokotra zay ho tsindrin'ny olona vetsika vo hitafy an Jesosy amin'ny fahamasina sy ny fahamarinana. Mbola hangatakandro lava isaky ny maheno tonteny hoe mbola hibebaka ihany menina ambony fa tia mitako ray ty koa dia mbola tsy tafavoaka ty. Sao dia mahotara loatra. Ka rehefa tonga ny fotoana tsy hana-potoana intsony ianao. Ary amin'izay fotoana izay tokoa dia homenao tsiny ve Jesosy raha mandahinao. Satria tsy mitafinao ilay lamba fotsy fanao amin'ny akanjo fampakaram-bady. Ry havana, sambatra isika nahazo fanasana ao amin'ny fampakaram-bady. Nahazo fanasana izao sianao satria mbola mahazo ny tenin'i Jesosy mialohan'izany fotoana izany ankehitriny. Mahazo fanasana ianao fa mbola ao anatin'ny fiangonan'i Jesosy miandry izany fiverenana izany. Anjaranao mijery, anjarantsika sy misatria hitafy ilay lamba fanao fampakaram-bady ianao sa mba mianatra ny ao an'Andriamanitra resy zanaka hafanana zay hatramin'ny taona raisy ny fitahina. Aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavana Andriamanitra